mankasitraka feno ny amin'ny toerany ny amin'ny fahafahany tsiraray avy ny amin'ny teny indrindra satria Jesosy tsisy antony ty fotoanty raha tsy ianao teny no tonga eto. Taika anao Andriamanitra anao makivaky ny fony tsiraray avy anaisotra ny vesatra rehetra, ampahery anatin'ny fotoana mety mampangina ary ampitraka amin'ny fotoana izay mety tsapany tsiraray avy fa mavesatra. Amin'izao sekoly famahana olana izao Jesosy dia mino izay Andriamanitra fa ny fonay fotsiny ny andrasanao dia mety ny zavatra rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy, aleluia, amen. Amen. Tainy Jesosy tsika rehetra afaka mipetraka tsika. Fiadanany tompo amintsika tsiraray avy miarabanao manokana natratran'ny latsinainy Pentekosta dia anio zany. Tena zava-dehibe eo amin'ny fiainana kristianina ny vanim-potoana amin'ny Pentekosta. Misaotra ny Jesosy tsika satria afaka nanao sakrifisy ny tsiraray avy. Alléluia. Any bokin'ny Exodus 25 any andininy faharoa dia mialohany ahafahantsika tena manomboka dia te hitarika ny fonao hoe rehefa manao zavatra ho an'i Jesosy dia ataovy marina ny toe-po anaovanao azy. Amen. Raha tonga aty tsika tsiraray avy tsika rehetrarehetra ireo dia ataovy arak'ilay antony andrasan'Andriamanitra ny antony nakanisanao aty fa tsy zavatra hafa. Hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Exode 25 andininy faharoa. Mitenena amin'ny zanak'Israely mba hitondra fanatitra ho aho, hoy Andriamanitra, dia avy amin'ny olona rehetra izay amporosihan'ny fony no andraisanareo ny fanatitra ho ahy. Amen. Misy fanatitra raisin'Andriamanitra. Rehefa fanatitra namporisihany fonao, misy sakrifisy hitan'Andriamanitra, eken'Andriamanitra rehefa sakrifisy natosiko ny fonao fa tsy natosiko ny olona. Raha tonga eto anao aza hoe tonga eto satria noho ny olona tereny olona batain'ny olona nakaty tsy resy lahatra zao, ataovy azo antoka fa sakrifisy ho an'i Jesosy ty satria lundi de Pentecôte hatramin'izay mety tsy ohatran'ity, mety efa nikarakara paty sardine ianao ohatran'izao, na mety efa vonona koa izy any an-trano any fa le maraina mihitsy mila tomboka miaraka amin'ny Jesosy. Amen. Ndao tsika mbola hitsangana hivavaka tsika tena n'olotra n'izany sakrifisy tsika zany ho an'i Jesosy rery ihany. Ho an'i Jesosy ty fotoana ty tsy ho an'ny olona, tsy hena maso an'ny olona ty fotoana ty fa tena ho an'i Jesosy. Aza raha tovavaka ao ray amin'ny anaran'i Jesosy atolotra tanteraka ho anao ty fotoana ty Andriamanitra, fotoana anankiray izay anekeny indray Andriamanitra hitarianao ny tsiraray avy andeha araka ny sitraponao Andriamanitra. Androany zay Jesosy amin'ny fotoana ny vakansa izay mbola manao sekoly Andriamanitra satria ny fianarana miaraka aminao Andriamanitra tsy anampataperana mandrakizay. Jesosy na ny any amin'ny mandrakizay miaraka aminao ary dia mbola mianatra foana zay satria misy zavatra tsy ho hainay tsy hitanay Andriamanitra. Ianao mendrika ny voninahitra mandrakizay. Tompo, raisy izao fotoana izao Andriamanitra ho fotoana tena hoe fanatitra, ankasitrahana, sakrifisy avy any amin'ny foniny tsiraray avy Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy ho anao ny voninahitra. Amen. Ndao tsika sitsika tehaka mafy be sady afaka mipetraka tsika dia fiadanan'ny tompo aminao manokana izay tonga eto amin'ity fitoerany ity eto ny tena fitsangatsanganana mahafinaritra, aleluia, satria fitsangatsanganana miaraka amin'ny Jesosy ny tena tsara indrindra, aleluia. Tena Andriamanitra afaka tonga dia misaintsaintsika eny amin'ny plage, eny amin'ny bozaka, satria araka ilay ten'Andriamanitra vakiany Pasteur Sandra teo, eny amin'ny ahimaitsitsika amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny Andriamanitra. Amen. Ny resantsika androany dia ny fanahy masina afo manova. Fanahy masina afo manova. Amin'ny vanim-potoana amin'ny Pentekosta n'izao fotoana izao dia tsara angambany resantsika kely anatina fotoana fony hoe Pentekosta. Ny hevitra ny Pentekosta raha tantara ilay izy, izany hoe tao alohan'ny testameta vaovao, dia ny Pentekosta dia fotoana fankalazan'ny Jiosy, fotoana anankiray mielanelana herinandro anankifito ny Paka sy ny Pentekosta. Dia io fotoana io dia fotoana natokan'izy ireo ankalazana an'Andriamanitra no ny vokatra rehetra azo, fambolena zany, moisson. Ny Pentekosta koa dia am'mazany teny zany hoe Pentekosta, penta, misy 5 zany ao. 50 andro aorian'ny Paka. Raha jerena koa ny kajy tsotra dia 40 andro aorian'ny Paka no misy ny fotoanan'ny Ascension, dia 10 andro aorian'ny Ascension no misy ny Pentekosta. Raha baiboly zany zavatra resantsika zany dia zao misy antony be, izy tsy hoe étalage de connaissance na tiresahako anareo an'izany fa zao. Ny chiffre 40 raha baiboly dia midika fahafenon'ny fotoana araka an'Andriamanitra. Amen.
Zay mahatonga ny hoe Moïse 100 taona tany anefitra. Jesosy antokana 100 andro tany anefitra, 100. Fepitaona feno eo mason'Andriamanitra ny 100. Ary ny teny teo hoe ny Pentecoste dia 50 jours après Pâques. Dia le 40 jours zany le fepitaonan'Andriamanitra. Dia le 10, raha mahita ndratsika ny chiffre 10 ao anatin'ny Baiboly, dia ny chiffre 10 ao anatin'ny Baiboly mihevitra hoe fitsapahana na test. Didy 10, loza 10. Azonareo? Raha vao chiffre 10 bibliquement dia miendrika test. Inona ny tiana tongavana anatin'izany? Ny Pentecoste tsy tanteraka raha tsy efa feno ny fotoanan'Andriamanitra ary vitanao ny dingana ny takian'Andriamanitra rehetra. Le izy zany tsy hoe nahatratra ny Pentecoste ianao dia tonga dia d'office tsy maintsy terenao Andriamanitra andatsaka amin'ny fany masina, fa misy fepetra takian'Andriamanitra mba ahafahan'le izy feno tsara anatinao. Tsy afaky niova amin'ny fiainanao raha mierin'ny tenanao, fa raha fany masina mikasika anao miova ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anomboka aritsika amin'ny anaran'i Jesosy. Asan'ny apôstoly toko 2:1. Asan'ny apôstoly toko 2 dia milaza ny fotoana amin'ny Pentecoste, vanim-potoana amin'ny Pentecoste. Anisan'ny fepetra zay tena mamin'Andriamanitra ny fepetra zay nambaro anatin'ny asan'ny apôstoly toko 2:1. Fa kitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy, hoy ny ten'Andriamanitra, ary noho ny tonga ny andro Pentecoste, hatreo aloha, zany hoe ary noho ny tonga le fotoana zay ahafahan'Andriamanitra mizara mifanahany satria feno ny fepetra rehetra, dia hozy izy hoe teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Amen. Ny ahafahanao mandray ny hafa avy any amin'Andriamanitra disponible ho anao dia tsy maintsy amin'ny fotoana anankiray aneken'ny fonao anetriteny anatrehan'ny olona rehetra. Amen. Zay mahatonga ny hoe tao amin'ny efitrano ambony fivorian'ny rehetra no nilatsaka ny afo. Afaka natao io hoe samy tany an-tranony izy ireo dia rehefa ny hariva dia mifampiresaka, maraina dia mifampiresaka hoe ahoana nisy ohatran'izao ve teo aminao? Fa eo amin'ilay fivoriana misy fanetretena, misy sakrifisy eo amin'ny fivoriana. Dia zay le Exode 25 teo. Misy zavatra hankasitrahan'Andriamanitra anatin'ny fony olona anankiray manao action amin'ny sakrifisy. Vokatry ny fony manaiky an'Andriamanitra fa tsy teren'ny zavatra rehetra. Raha noho ny tahotra satria tamin'io vanim-potoana io dia nenjena ny apôstoly. Dia mety ny famian'ny apôstoly mety miteny hoe nareo efa enjena fa aza makamy fa aloha mitokana aty amin'ny fianakaviana aty. Fa amin'ny fotoana iny mihitsy misy sakrifisy tsy maintsy ataonao miaraka amin'izay anendren'Andriamanitra anao. Fa niteboka anankiray tena mahafinaritra anatin'io dia zao hoe amin'ny teny gasy izy teneny hoe dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Fa amin'ny teny anglais izy dia teneny mihitsy hoe sady ny ray fo no teo amin'ny fitoerana anankiray. Ny s'accorde ny fony izy ireo. Eo amin'ny fiaonana dia tokony misy firaisampo, firaisan-tsaina. Tsy ezaka avy amintsika le izy. Fa rehefa manana an Jesosy ianao dia tsy manana difficulté ifandray amin'ny hafa. Fa matoy ianao manana difficulté ifandray amin'ny hafa dia tsy tena iray amin'ny Jesosy ianao zany. Satria le fahafahanao mifandray amin'ny hafa tsy ezaka ny tenanao, fa vokatra ny fahafenon'ny ten'Andriamanitra anatinao dia lasa tsarotra aminao mitia ny olona rehetra. Tsy par kategoria ny itiavana ny olona rehetra, tsy sélectif ny itiavana ny olona rehetra, tsy misy tombo manokana kajianao ny itiavanao ny olona rehetra, na ny fandraisanao ny olona rehetra, fa tena ohatran'i Jesosy e. Jesosy ny teny an'izany zay manantona namany inona tsy mba ho laviko mihitsy, fa matetika zay manantona antsika miovintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ao anatin'ny fany masina misy zavatra manova, misy manova, misy hery manova. Amen. Firaisampo ny takian'Andriamanitra. Firaisanao fo amin'Andriamanitra voalohany indrindra dia manaraka ny firaisampo amin'ny hafa. Satria ianao tsy tokony iray fo amin'izay tsy miray amin'Andriamanitra. Tsy manilika ny olona hafa ny dikan'izany. Fa izay miray fo amin'Andriamanitra tonga dia lasa miray fo aminao azy. Ohatran'izao tsika tsirairay avy tsy voatery nitovy ny toerana sy ny trano ny aingantsika. Alleluia. Fa nefa noho ny firaisanao tamin'i Jesosy dia Jesosy nikasika anao tonga aty. Lasa miray eto amin'ny toerana anankiray. Zay le firaisana amin'Andriamanitra. Ary ao ambadiky ny firaisana amin'Andriamanitra ny fanombohany zavatra ngeza be eo fiainam-panahintsika tsirairay avy. Ny olona tia ny fiombonana, ny olona tia ny fiombonana amin'Andriamanitra dia mora miombona amin'ny rehetra. Ary misy manifestation ngeza be rehefa misy ny fiombonana. Satria Andriamanitra mihitsy dia Andriamanitra tia mampiombona. Andriamanitra mihitsy tia Andriamanitra tia miasa anatina firaisan-tsaina communauté.
Zay mahatonga an'le Genesis vakiany pasteur Sandra teo hoe rehefa mamaky ny Genesis tsika toko voalohany dia misy isika be dia be any. Efa misy firaisana tao Andriamanitra ray zanaka fanahy. Alleloia. Dia izay fahazara-piraisana izay no tian'Andriamanitra ho tanteraka amintsika tsirairay avy mba hahafahany le fotoana amin'ny Pentekosta tena hoe azo raisy tanana. Ahoana zany tenenako an'izany Jesosy? Hita hoe miatraika amin'ny fiainan'ny tsirairay avy le fahafenon'ny fanahy masina, tsy zavatra nofinofisina any ambadika any fa zavatra tena tanteraka. Dia izao koa ny zavatra mahafinaritra. Matthieu 18:20 dia milaza Jesosy ny teny fa na aiza ozy izy angonany rona telo amin'ny anarako dia eo afovoany ao izy. Amen. Andriamanitra rehefa mahita fiombonana dia tsy teo ivelan'ilay fiombonana izy fa teo ao anatiny, ary tsy ao anatiny fotsiny fa eo amin'ilay ivony, izany hoe sujet de discussion, ny antony fotoana. Dia Andriamanitra mihitsy mitondra ny tenany makeo amin'izay toeran'izay rehefa misy ny fiombonana. Alleloia. Indraindray mety mizarazara be ny fisainantsika. Indraindray mety miparitaka be antsika misy fotoana, ny atao hoe miparitaka dia any amin'ny direction samihafa. Fa matoa ny olona anankiray miparitaka, ataovy ampovoany fotsiny Jesosy. Fa misy fiombonana, misy formation, fanambarana ao anatin'ny zavatra rehetra. Izay le hoe ny olona brisé rehefa miditra Jesosy dia averiny Jesosy amin'ny laoniny tsikelikely ataony miombona mba haneo ilay endrik'Andriamanitra. Amen. Mahagaga anie Jesosy tsika io. Asan'ny apôstôly toko faharoa ihany andiny voalohany ka faefatra fahatomboko amin'ny andiny faharoa indray. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe asa 2:2. Hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy feo tonga tapoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano ny angonana. Amen. Andriamanitra rehefa aneo ny tenany isy eo manifeste dia tsy maintsy misy feo foana mialohan'ny manifestation an'Andriamanitra. Tsy maintsy misy anio io teny io foana. Raha asesinao ny fotoana ny manifesten'Andriamanitra rehetra ao anatin'ny Baiboly dia misy foana teny manao hoe nisy feo na nisy fanahy na nidina. Ahoana moa zany ny azavantsika an'izany? Ny fanahy masina dia endrika feo. Ary ny feo dia vokatry ny déplacement ana rivotra. Dia iny déplacement ana rivotra iny lasa miteraka feo avy eo. Tamin'ilay fotoana nanomba teo ambony rano ny fanahy masina, anisan'ny teny anankiray mahalaza amin'ny fanahy masina dia hoe énergie. Anisan'ny teny anankiray mahalaza amin'ny fanahy masina koa dia hoe rivotra na hoe fitsoka. Dia jereo tsara fa tamintsika tamin'ny mbola kely tsy haiko nareo nanao an'izany aloha ny générationtsika koa mety tsy mitovy. Rehefa le milalao reny dia ohatra manao fusée dia manao hoe fsou. Dia ianao manao an'le feo nefa mahagaga fa tsisy nampianatra zany. Fa ohatrany hoe imaginenao anatin'ny sainao hoe misy feo ity rehefa ataoko ohatran'izao. Azonareo? Satria ny zavatra anankiray misy déplacé dia misy frottement ana rivotra dia miteraka feo. Dia eo amin'izay le hoe izay mahatonga ny hoe ny fanahy masina dia fanahy mélodika. Satria ny fanahy masina dia fanahy mihetsika. Izay mahatonga atao amin'ny Genesis hoe nanomba tambony rano, miplané, izany hoe nanidina, nisidina. Amin'ny fotoana nisy dina amin'ny fanahy masina dia misy feo mandalo. Dia izay mahatonga an'io hoe ary nisy feo tampoka, feo ny fahafantaran'ny olona ilay izy fa manifestation na fanahy masina io tiany tenenio. Alléluia. Ary nisy feo tonga tapoka avy tany an-danitra toy ny rivotra. Hitanareo na ry zareo raha tsy sura ohatra ny rivotra zany le izy. Fa nefa rehefa tena vakianao amin'ny Baiboly manifestation fanahy masina io. Mialohan'ny fipoahana zavatra ngeza be dia misy feo foana. Alléluia. Amen. Amen sa tsy amen aloha? Miotehaka aloha Jesosy anatin'izany. Alléluia. Alléluia. Zavatra mahafinaritra koa dia izao hoe ao anatin'ny firaisantsika vao maika misongadina amin'ny fahasamihafantsika ao amin'Andriamanitra rehefa miombina isika kanefa tombona amin'ny fanjakana zany. Averiko tsara. Rehefa avy nisidina ny fanahy masina dia nilatsaka ny fanahy masina avy eo dia any amin'ny andiny fahatelo hoy izy hoe ary nisy lela maro mitarehina afo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'ny izy rehetra isan'olona. Ary nisy lela maro mitarehina afo niseho taminy
izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona. Zany hoe ny tsirairay avy dia samy nahazo. Ao zao nefany ahoana ny afantarana fa velona ny afo anankiray? Raha misy afo anankiroa milahatra eo dia ny afantaranao fa velona velona ireo afo ireo dia tsy mitoetra mijoro fotsiny ohatr'izao fa mihetsika ilay flamme. Maro zany aloha sa tsy marina? Ohatran'izany rehefa mampirehitra gazy ianao, mampirehitra briquet, mampirehitra kitay menaka ilay 500 ireny, ohatran'izany tsy stable io. Zany hoe rehefa mandrehatra Andriamanitra dia tsy mitovy ny afontsika, satria ny direction ny afoko mety ohatr'izao fa ny direction ny afonao mety ohatran'izao. Rehefa miasa Andriamanitra ao anatintsika rehetra miaraka dia misy tsy fitovizany fampiasan'Andriamanitra eo. Vao may misongadina mahasamy hafa antsika tsiraray avy, fa rehefa miray fotsika dia miara-miasa asoa antsika tsiraray avy ny fahasamy hafan'ilay afo. Aleloia. N'izao tontolo izao miezaka niavaka amin'ny herin'ny tenany, fa tsika miezaka, tsy hoe miezaka moa zany, manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra dia Andriamanitra mametraka anao amin'ilay toerana anankiray ahatonga anao hiavaka amin'ilay endrika Andriamanitra tiana tongavana. Amen. Ny tenan'i Kristy dia tsy feno raha ohatra ka akibe daholo. Imagine hoe misy olona anankiray dia akibe daholo hatrany amin'ny sofiny, akibe, misy akibe tsofiny izy, misy akibe norina izy, akibe ambava. Azonareo tsy maintsy misy ny samihafa mba ahafahany le fahafenon'ny tena Kristy tena miasa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny afo velona reto dia tsy maintsy mihetsika. Azay mahatonga ny hoe ny fiasan'ny fany amin'ny masina tsy dika mitovy. Tsy contrôle C contrôle V, inona nataon'ny pasteur sandratra dia inona tsy maintsy ataoko. Zay no nahatonga antsika ny resaka nisy fotoana teto raha matsadidinareo hoe ny révélation an'Andriamanitra ao anatinao dia manokana. Ary ianao dia tokony hiomana handray ny révélation an'Andriamanitra ho anao manokana zarainao amin'ny hafa. Fa aza tia mandika révélation an'olona. Satria efa tsy révélation intsony izy rehefa ohatra ka dikanao, efa interprétation amin'izay fotoana izay. Tsika ve izay ilay hoe iza ny tianao? Ianao mandray mivantana avy any amin'Andriamanitra sa ianao misy olona hafa manipy aliza makany aminao? Tsy aloha tonga dia miray amin'Andriamanitra mivantana. Rehefa ho avy nefa fiavian Jesosy dia tsy par l'intermédiaire na pasteur ny akaranao makany amin'ny mandrakizay fa ianao sy Jesosy, inona ny nataonao? Takina ny nataonao? Jerena ny nataonao? Zay ilay tena zava-dehibe. Tsy hitovy io afo io ary mifaly rehefa tsy mitovy ny afo, satria arena be mihitsy ny tsy fitovizana ao anaty asa fanompona. Zay ilay hoe maninona ny olona rehetra ny ivelany manana zava fahatakan'izany hoe tsara be tsika rehefa tsy mitovy satria ressource samy hafa. Fa raha ohatra ka hoe fivorian'ny olona mitovy dia tsisy fandrosoana. Ary zay aza dinoana ty zavatra anankiray ty, zay fiasan'ny devoly. Ny devoly dia tia mampitambatra ny olona manana zavatra hitovizana. Ianona ny saraka tamin'ny vadiny dia ny olona mpisara-panambadiana matetika tia mifandray. Tsy avy amin'i Jesosy zany. Satria lasa le problème ny eo ampovoaninareo fa tsy Jesosy. Azonareo ve zany? Le problème mampiray antsika fa tsy Jesosy mampiray antsika. Tsy ianao no mifidy hoe ianona zao micomprendre anazy satria izy tena nandalo an'izao. Raha vao mbola zay dia tsy Jesosy zay. Ny atao hoe Jesosy, makany amin'ny Jesosy ianao fa tsy makany amin'ny olona eritreretinao fa micomprendre anao. Satria na le olona iny ary mbola mety manana mivesatra any koa. Raha ohatra zany ianao ka mizara mivesatra anao amin'ny olona manana mavesatra dia izy zany lasa mibata roa izy. Azonareo ve zany? Dia ianao koa izy koa tsy maintsy hita tary samy mibata roa nareo mivoaka avy eo, tsisy nininona miova akory. Fa manaiky-keza an Jesosy. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Aleloia. Tenin'Andriamanitra sabatra roa lela. Dika leo roa lela sady mitodika makany amin'ny liantefan'ilay izy, mitodika makany aminao izay mitondra an'ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy. Zany ny miaraka amin'ny Jesosy. Tsy hoe ianao miteny dia tsy teneniny fa ianao le ampitenenin'Andriamanitra iny todika any aminao ny lela-tsabatra voalohany indrindra. Ho antsika tsiraray avy izay mitondra tenin'Andriamanitra. Aleloia. Atodio makany aminao aloha ny lelan'ny sabatra. Aza maika ny amoaka ny sabatra ao anatin'ny tranony raha tsy efa nampitodianao tany aminao ny sabatra aloha voalohany indrindra. Ianao ny tokony vavolombelona ny tenin'Andriamanitra. Aza tsofina ny afo izay efa natsangan'Andriamanitra. Rehefa nampirehetin'Andriamanitra ny afo ny fanahy masina eo aminao dia aza tsofina amin'ny alalan'ny tsy fankatoavana. Mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra foana. Amen. Zao koa ny zavatra mahafinaritra, mampandroso ny fanahy masina. Programme amin'ny fanahy masina dia ny hampandroso antsika tsiraray avy. Hoy ny tenin'Andriamanitra,
Ary samy feno fany masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka nampitenena amin'ny fany masina azy. Amen. Le olona tsy nahay niteny teo lasa mahay miteny. Za tsy teny, mbola tsy teny koa hoe fitenina firenena hafa fa hoe dia niteny tamin'ny fiteny maro. Nisy olona tsy nahay niteny tao. Zay blocage foana ao antsika zanak'Andriamanitra. Rehefa désigné ianao, za tsy mahay miteny. Fany masina ny secret. Alléluia. Tena tombony be mihitsy rehefa matsapa ianao hoe tsy mahay miteny. Satria le fampiasan'Andriamanitra anao tsy atao hoe grefy. 50% anao dia 50% an Jesosy. Fa eo amin'ilay fotoana tsy ahaizanao miteny mihitsy, eo mihitsy ilay tena go eo. Eo mihitsy ianao no tokony mandeha. Tsy hoe rehefa mahay miteny ianao vao tokony mandeha, fa eo amin'ilay fotoana iny, eo ianao no tokony mamaly. Mamaly tahaka ny namaliny Abrahama. Rehefa miteny Andriamanitra, inona no teneny? Inty aho. Genesis 12. Nitendray Andriamanitra Genesis 22. Atolory ahy Isaka. Inona no teny Abrahama? Inty aho. Tendray izy tany amin'ny Isaia, toko fahenina. Izy are mba ho irahako izy Andriamanitra. Dia Isaia ny teny hoe inty aho. Iraha aho. Valy teny tokony ataontsika foana rehefa miteny Jesosy, inty aho. Fa tsy hoe za tsy mahay miteny, za ohatran'ny tsy afaka, za ohatran'izao. Ain'Andriamanitra manamboatra terrain any ambadika any. Rehefa midiziny olona anankiray Andriamanitra, dia ain'Andriamanitra manamboatra an'io terrain io. Aza saina ny any am-pon'ny olona, satria aza tonoina fa ny fiovampon'ny olona dia tsy miankina amin'ny hetsika ao ara-nofo. Fa fiovampon'ny olona dia miankina amin'ny fanekenao ampiasain'ny fany masina. Ohatra, mahitsy be ty zavatra teneniko ty. Voatendry ohatra hitondra tenin'Andriamanitra androany. Zany efa tena androany tena hoe misy programa tena tsy azoko elana mihitsiny. Dia jereo tsara ty zavatra anankiray ty. Misy zavatra mampalahelo ataontsika n'Andriamanitra fa tsy tonga saintsika. Voateziny enao tonga dia le olona ny zavatra ao an-tsaina voaloha dia hoe ahoana zao ny teneny ihany raha tsy mionza sisy. Hitanao? Lasa le olona no iseho sosienao kokoa ny fahatsapany mihoatra anao Jesosy. Nefa iny olona iny raha mankatohan Jesosy ianao dia azoko antoka efa namboarin' Jesosy ny tera ihany. Efa namboarin' Jesosy ny fony. Mety misy fotoantsika tena hoe mieritreritra tena tezitra be zao izy, zao izy, pisy fotsiny ianao. Jereo daholo ny zavatra nataon'i Jesosy hatramin'izay. Fa Jesosy mahavita zavatra tsy takatry ny sainy. Ainy mikasika ny fon'ny olona any. Mety le olona indray ary ny teny ianao hoe tena tsy naninona mihitsy ary ianao na tsy tonga ankeo fa teny lamina be ny teto. Dia ianao vao tonga saina hoe Jesosy eo, naninona ary any tsy tonga dia zany ny tao an-tsaiko tamin'ny voaloha. Fotrany hoe tonga dia le fanahinana napetraka voaloha. Fanahy masina. Aoko ho feno ny fanahy masina foana. Ny fahafenon'ny fanahy masina tsy hoe rehefa mafana ny andro dia feno ny fanahy masina ianao. Fa ny fahafenon'ny fanahy masina na mbola tsy miratra ranomasinao, tokony feno ny fanahy masina ianao. Possible anie dia zavatra anankiray ty zareo e. Matory ianao amin'ny alina, alleluia. Miaraka amin'Andriamanitra mivavaka, restory am-pivavahana ianao. Alleluia. Connecté amin'Andriamanitra, vao rendremana kely ianao tonga dia miparler en langue. Tena possible zany zavatra resako anareo zany. Possible mihitsy koa hoe mbola tsy taitra tsara ianao dia efa heninao fihiran'ny anjely. Mihira. Alleluia. Dia ohatrany tonga dia manandra-tanana ho azy zany ianao. Dia lasa manaraka an'ilay mélodie efa tsipin'ny anjely ianao. Tena possible zany. Alleluia. Tsika ve tsy mba mangetaheta ty iainan'izany? Hoe mélodie tokana heninao anatinao dia mifanahy masina m's'exprimer. Tsy hoe vao miratra dia hoe inona ny volan-doaka, ny vary, firy kapoaka, androany sy ohatran'izany. Mety le fatoriana tao tsy ny lamina tsara dia lasa iny ny tsaroanao. Fa rehefa tena feno Jesosy ianao, manandramana ty zavatra anankiray ty, feno rano ny tavoahangy amin'ny alina dia mifoaza maraina fa mbola feno rano iny. Mihoatra noho izany ny fiarahanao amin'ny fanahy masina. Feno ianao amin'ny alina. Maraina ianao mety vahana le izy dia mbola atao zao le sarony dia mbola feno indray izy sarony iny. Alleluia. Ohatra le tao am-panjaka faharoa toko faha-efatra. Arakaraky ny zavatra hoentinao eo ny fahafenona ataon'Andriamanitra, hoentiny fonao ngeza be eo anatrehan'Andriamanitra. Nisy tantara anankiray izay hoe nisy olona niteny zao matongava aty an-trano dia hoety daholo izay fitoerana entinareo fa omeko menaka daholo nareo rehetra. Alleluia. Dia samy nampiasa ny finoany teo. Nisy olona tonga niaraka tamin'ny tavoahangy na vinaigre kely ireny. Nisy olona tonga niaraka tamin'ny seau. Nisy olona tonga niaraka tamin'ny bidon jaune. Vida fa tsy hoe efa feno menaka. Fa nisy olona anankiray tonga niaraka tamin'ny baignoire. Zany ny tena finoana. Rehefa hiaraka amin'Andriamanitra, aza ferina amin'ny zavatra kely ny zavatra afaka ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Alleluia. Io manifestation ana fanahy masina io kely loatra ny tenantsika raha hicontenir ny grandeur an'Andriamanitra.
fangezy io. Alleloia. Imagine eo fa olona tsy nianatra teny zany ohatran'izao tonga lasa mahay miteny, mahay fiteny firenena hafa, misy zavatra tsy takatra ny saina, aza fehezina amin'ny saina amin'ny programan'Andriamanitra fiainantsika tsirairay avy, mandehana fotsiny arak'izay sitrapon'Andriamanitra. Ny Pentecoste dia fanovana, fiovana. Mety mbola tao anaty tahotra ny mpianatra tao amin'ny efitrano ambony tamin'izany fotoana izany, fa tao nisy ny fiovana. Ao anatin'ny zavatra mety hatrehany, mety misy ny oppression amin'ny endrika maro samihafa, fa zao aza misaraka amin'ny Jesosy. Alleloia. Ny zavatra ray rehefa presena dia matetika miparitaka, fa ny zanak'Andriamanitra rehefa presena dia mamoaka menaka égale diluile fany masina. Zay mahatonga ny hoe Jesosy ny hoe tatao Getsemane tamin'ny fotoana farany. Ny dikany hoe Getsemane toeram-panerena menaka, terena mba hamoaka an'le menaka tsara. Ny situation izay andalovanao dia raiso tombony, satria io no hanampy anao hamoaka an'le menaka tsara ao anatinao, dia ny fiasa amin'ny fany masina. Amen. Tsy maninona aza manao toe-pon'ny coco fotsiny. Allo citron zay coco. Satria raha ohatra ka samy angalana rano ny citron sy ny coco dia tsy mitovy ny processiny, tsy mitovy ny dingana tao amin'ilay izy. Ny citron afaka sady misiko ianao maka azy dia potseriny dia mivoaka ny ranona citron. Fa ny coco rehefa hoe alaina ny huile coco, concassé izy fa tsy pressena. Samy hafa ny hoe pressé sy concassé. Ny concassé dia alaina ny coco dia kapohana amin'ny marteau dia totoina dia kosehana, hitanao ela kokoa ny fotoana ahafahanao mamoaka ny menaka tokony ho izy rehefa ela be mifankatoavanao. Vao mafy be ohatran'ny coco mifonao dia ela be koa io menaka io vao mivoaka. Ataovy malemy tsara mihitsy mifonao miaraka amin'ny Jesosy, mankatoava fotsiny amin'ny fotoana rehetra. Alao ny programan'Andriamanitra no andeha, aza mieritreritra hoe Jesosy zao zao ny ataonyity, tsy hoe domiko tapanyity dia atondre ohatran'izao mandoherany kely, fa miaraka amin'ny Jesosy s'abandonner fotsiny zay tianao Jesosy. Mety hoe faran'izay ambany amin'ny fiarahamonina, mety hoe tsy afaka nitsangatsangana ianao androany satria tsy nanana sakafo entina, fa zao miara-miasa soa ny zavatra rehetra. Misy fotoana misy situation anankiray tsy eritreretintsika fa iny mihitsy ny ohatrany hoe isotoman'Andriamanitra anao. Luka 5 milaza fa ipeterana ny jono nandritry ny alina, tsy nahazo mihitsy nanarato nandritry ny alina. Lasa iny ny fantsona ankasian'Andriamanitra ny fony. Le tsy fahombiazany atao tany ane miara-miasa soatsika. Matetika mihitsy ny olona ampiasain'Andriamanitra tena alleluia dia olona nandalo tena faran'izay alleluia. Misy an'izany hoe Mosesy zany avy any amin'ny prince tonga dia miandry ny ondry ny rafozana, tsy hoe miandry ondriny miandry ny ondry ny rafozana. Mafy be zany hoe ondry ny rafozana eny andrasanao, fa stricta kokoa ny rafozana rehefa ianao vonato miandry ondry. Isaola io ondry io, sasao kely lesy ny ondry afaka miteny an'izany ny tompony ondry, rafozanao izy, ianao ny tena ambadiny zanako eo izy, sasao kely ny ondry io, lesy misy anana kely ny kitro ny ondry io, fa mba sasao kely azafady. Zany ny sakrifisy miaraka amin'Andriamanitra. Fa zao nefa aza tonoany fa nafaha Mosesy niona tamin'Andriamanitra tao amin'ny tendrombohitra Horeba dia nisy ondry teo ampovoany. Raha tsy nisy ondry noentin'ny Mosesy tsy afaka ny tonga tany tendrombohitra Horeba izy, satria hoe tsy hoe andehandeha fotsiny ihany izy, fa nisy fanompona tao nitondra azy teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, nafahany nahita le roa-mema. Amen. Dia aza tonoana fa le roa-mema iny dia zao hoy ten'Andriamanitra hoe rehefa nirehatra le izy, alleluia, dia nisy feo avy ao ampovoany. Ny feo an'Andriamanitra dia mivoaka avy ao anatin'ny afo. Alleluia. Eo ampovoan'ny afo no misy ny feo an'Andriamanitra, verikana. Eo ampovoan'ny afo no misy ny feo an'Andriamanitra, zany hoe eo amin'ny manifestation amin'ny fany masina no anaovan'Andriamanitra amin'ny parolany. Raha te haheno ny feo an'Andriamanitra ianao feno ny fany masina, mireheta mandrakariva, misokatra ny sofinao, mandray ny ten'Andriamanitra, afaka mino amin'izay ianao hoe ianona mila hoentina mbavaka androany zao amin'ity fotoana ity. Ary ny fany masina rehefa miasa tsy mahazatra zany, izay mahatonga an'ilay hoe lelafy tsy mitovy. Tsy hoe zao hono ny fanao rehefa ianona, zao hono ny atao rehefa zao, fa hoe eno fotsiny ny fany masina. Ny zavatra anankiray nitranga teto Madagasikara, zavatra anankiray ity. Nisy olona tratra ny empoisonnement, namony tena ilay olona dia tao amin'ny hôpitaly. Dia nivavaka ilay mpanompon'Andriamanitra. Dia rehefa nivavaka ilay mpanompon'Andriamanitra dia zavatra nitenen'ny tompo anazy, ampisotro rampotaka. Dia rehefa nampisotro, ny dokotera efa tena hoe tsy zay zany dia ny obéiran'izay nampisotroana rampotaka, tonga dia nandolo ilay olona sitrana avy eo. Dia ilay izy koa tsy hoe anangona rampotaka anaty tavoahangy ianao dia amidinao ny rampotaka,
Tsy izay. Raha zay indray dia mbola tsy izy. Satria le izy tsy fomba atao. Le izy tsy hoe tsy maintsy diloilo ampiasaina, fa fany masina miteny antsika hoe tia ampiasaina. Sako miteny antsika tsirairay fa misy zavatra tsy apozinao mihitsiny, afaka hoentin'Andriamanitra ampiasaina eo amin'ny fiainanao, fa iny ny anova zavatra ngezabe. Alleloia. Mety ao atokantrano, ianao tsy tia alika mihitsiny, fa misy alika mandalo, dia iny mety ampiova amin'ny fonao, tsy le alika lokorony hoe inona, fa tiako tenenina. Nandalo le alika hatramin'izay nidakanao foana le alika, fa rehefa nandalo le alika dia tsy nidakanao intsony. Dia teo ianao vao tonga saina hoe hoay, nisy zavatra novain'i Jesosy tato amiko izany. Miara-miasa soa ny zavatra rehetra. Dia nio amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Fa misy angle foana afaka ikasian'Andriamanitra anao eo amin'io fitoerana eo. Tsy miandry lavitra zany fa miaraka amin'Andriamanitra. Exodus 25 tonga aingana be amin'izay. Hoy ten'Andriamanitra Exodus 25, 31, 37, 40. Ary manaova fanaovan-jiro chandelier volamena. Chandelier ny teneniny eto, zany hoe bougeoir amin'ny teny gasy, amin'ny teny frantsay savady. Voasana anaovana fanaovan-jiro atao indray mivoy ihany ny faladiany sy ny tahony sy ny vodivoniny sy ny kiborony sy ny vony 37 zao. Ary manaova lela, zany hoe lumière, fanaovan-jiro 7 ka ampireheto eo aminy ireo mba hazavany eo alohany. 40. Ary tandremo mba ataonao araka ny endriny izay naseho taminao tao an-tendrombohitra izy. Amen. Tonga dia résumeko le izy. Misy zavatra anankiroa nasian'Andriamanitra natao eto. Voalohany fanaovan-jiro, chandelier, bougeoir. Faharoa 37 manaova lela ozy izy, fanaovan-jiro, zany hoe lumière. Zavatra anankiroa io indray chandelier dia indray labsi. Maharaka tsika rehetra aloha. Alleluia. 150 aza tonotsika tsiraray avy ity. Andriamanitra mihitsy miteny. Ary tandremo mba ataonao araka ny endriny izay naseho taminao. Rehefa miteny zavatra anankiray Andriamanitra, alleluia, dia aza raisina amin'ny hevitrao, fa raiso amin'ny teny ny tenenan'Andriamanitra azy. Tandremo izy izy, dikan'izany nampianatra mantsy Andriamanitra hoe rehefa hanao an'le menorah, rehefa anaovan-jiro 7 ilay ampiangonana iny, dia zao ny endriny, zao exactement, zao ny volamena ataonao, misy détail. Ohatra ny nampiasaina ny tenen'Andriamanitra aminao hoe rehefa namboatra ny samby fiara, zao ny hazo, zao ny didikazo, zao ny refiny, zao ny ahavo. Ny olona tena mpankatoa dia manaja à la lettre n'Andriamanitra. Amen. Tsy misy improvisation an'ny olona le ny ampovoan'ny fampiasan'Andriamanitra. Alleluia. Fa misy fiainona amin'ny fanahy masina. Ny tokana tokony azo miimproviser ny ampovoany eny dia ny fanahy masina ihany. Tsisy ankoatran'izay. Raha vao nofinao no miteny anao no zavatra anankiray, efa contre directive zany. Efa contre directive zany zavatra zany. Ary ny hafarany nofo dia nofo. Rofinao iny zavatra tsy mety nataonao iny. Raha ohatra ka tsy azonao tiako tenenina angambany. Aleo mandeha araka ny fanahy masina foana. Mba tsy araka amin'ny kifafa sy ny fandroafam-pako ianao, androakana iny. Sy ny serpiera, alleluia. Alleluia. Tandremo izy mba ataonao araka izay endriny. Isaia 1:12, andiny voalohany ka hatramin'ny 4. Amin'ny anaran'i Jesosy, momba an'ilay jiro teo ity. Mahagaga, aloha lovaka antsika ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, arisy lofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jese, arisy mitrebona avy eo amin'ny fakany. Andininy faharoa, ataontsika rehetra mba miaraka manisa fa ito ny fanafiton'Andriamanitra tamin'ny testamenta taloha. Andininy faharoa, amin'ny anaran'i Jesosy isa 2:3, ary ny fanahin'i Jehova raha izay hitoetra ao aminy dia ny fanahin'ny fahendrena 2 zay, sy ny fanahin'ny fahazavan-tsaina 3 zay, sy ny fanahin'ny fahaloran-tsaina 4 zay, sy ny faherezana 5 zay, fanahin'ny fahalalana 9, sy ny fahatahorana an'i Jehova 7. Ao hitantsika ireo fanafiton'Andriamanitra ireo dia mahagaga dia zao, ilay fanaovan-jiro tany amin'ny bokin'ny Exodus nasian'Andriamanitra nataon'i Moïse. Fa ny fanazavana ny heviny aty amin'ny bokin'ny Isaia vao azavain'Andriamanitra. Misy zavatra ampanaovin'Andriamanitra anao fa tsy azavaina eo anio. Tsy hoe herinandro ny elanelan'io Isaia sy Exodus io. Alleluia. Fa ny tena fankatoavana tsy hoe azonao le izy dia ataonao. Fa ny tena fankatoavana tsisy azoko mihitsy Jesosy fa ataoko fotsiny. Izay ny andrasan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy. Alleluia. Aza miandry ny faneken'ny sainao hoe mety aminao ny zavatra anankiray vao ataonao. Fa raha vao zatra an'izay ianao dia rehefa ampiasain'Andriamanitra amin'izay dia inona zavatra mitranga? Ampiasa ny sainao ianao te hanao zavatra tsara ho an'Andriamanitra. Fa tsy araka ilay direktiva n'Andriamanitra intsony ilay izy. Kely tena hoe
tsy any amin'ilay hoe fandraisana an' Jesosy tsy fandraisana an' Jesosy zany resaka resahako zany fa ny amin'ilay hoe fiarahana amin'i Jesosy marina, le mitandrina marina. Inona ny tenenin'Andriamanitra na mampanompon'Andriamanitra tsy mety raha hoentin'ny foko aho miasa ho an'Andriamanitra, fa aleon'Andriamanitra mahita anao hoentin'ny fankatoavako azy. Ny olona hoentin'ny fony desu foana eo amin'ny fiainany, desu foana eo amin'ny fiainany. Ny olona mora kivy dia ny olona hoenti-po, ny olona mora reraka dia ny olona hoentin'ny fony, fa ny olona tsy mety reraka ohatran'ny Eli miazakazaka eo alohan'ny soavalin'ny Ahaba hoentin'ny fankatoavana. Olona ny ankohako atao an-tendrombohitra Karmela no afaka miazakazaka eo alohan'ny soavaly, fa tsy olona mananeritreritra hoe ahoana ny ahafahako manatanjaka ny feako mba ahafahako manaraka soavaly. Izay mahatonga Zakaria 4:6 miteny tsy amin'kerina mpatanjahana fa mifanahiko Jehovah ray. Dia mandra-parovintsika mbola hitady lalana hafa ankoatra an'Andriamanitra. Izay le fanontaniana hatramin'ny detay ao an-trano, hatramin'ny laoka mba miresaka amin'i Jesosy fa antsika tsy raray avy. Aleluia. Anontania izy inona Jesosy ny tokony hohanina. Le izy tsy hoe Jesosy ny te hahenao an'ilay tsiron-tsakafo, fa Andriamanitra isaky ny mahita anao dia hitany hoe mila calcium kely ianao. Aleluia. Dia dirigeny ianao makany amin'ilay laoka tokony hohaninao androany. Azontsika ve zany? Ny miaraka amin'Andriamanitra dia fiankinana fa tsy fahaiza-manao avoaka. Tsy hoe za mahay an'izao dia tiako hitan'i Jesosy raha angaty zavatra ataoko tia. Tsy izany le izy. Miaraka amin'Andriamanitra fiankinana. Amen. Amen. Hoa. Ataontsika hitehaka mafy an' Jesosy. 4 amin'ilay Isaia teo. Hoy ny ten'Andriamanitra, fa ho tsaraina amin'ny fahamarinana ny malahelo, ary omeny rary ny mpandefitra amin'ny tany, amelony tany amin'ny tsorakazony vavany izy, ary ny fofinain'ny molony no amoahany ny ratsy fanahy. Amen. Ny fofinain'ny molony no amoahany ny ratsy fanahy. Alléluia. Fofinaina galina fany masina Genesis 7 Jauna 20 milaza an'izany ihany koa. Tia ny teneny eto izao, izay mahatonga le hoe tsy nisy délivrance tany amin'ny testamenta taloha satria ny fofinain'i Jesosy ihany no midélivrer. Fofinain'ny molony no amoahany ny ratsy fanahy, amoahany devoly. Délivrance. Tsy nisy délivrance testamenta taloha fa tsy maintsy Jesosy nitondra ny fanahy masina nampisy ny délivrance. Alléluia. Jereo fa Mosesy sy Isaia tsy hoe mpiray tanàna fa séparé tamina centaine d'années. Misy zavatra ampanaovin'Andriamanitra anao androany fa mety olona ny ariana no anazavan'Andriamanitra izao ny dikany. Samuel 2:7 Davida ny nanofy hoe za te hanao trano an'Andriamanitra, fa Andriamanitra mihitsy ny teny hoe tsy ianao manao azy fa ny zanakao. Possible ianao manofy an'ilay projet fa tsy ianao manao an'ilay izy, aza tezitra. Raha tena tianao Jesosy dia ny fahatanterahany projet an'Andriamanitra miimporter anao kokoa, mety hoe ny fanaovanao ilay asan'Andriamanitra. Indraindray tsika mety tsy à l'aise rehefa ohatra tsy ianao ny ampiasaina amin'ny fotoana anankiray. Tsy Jesosy izany ao anatinao zany, malahelo milaza aminao ary tena hitsiko mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny atao hoe Jesosy miasa ao aminao dia faly amin'ny fampiasan'Andriamanitra ny hafa ianao. Tsy manina anao ny amin'ny faran'izay takona raha misy anao, fa ny tanjonao dia niseho ny voninahitr'Andriamanitra, fa tsy hoe ny ahitana anao sy niseho ny voninahitr'Andriamanitra. Isika tokony takona. Ny jiro mirehitra zany dia tsy hita ny tsinainy. Tsy misy an'izany hoe mirehitra ny labozia dia mbola hitanao le lahany kely eo ampovoany eo, fa rehefa maty izy izay vao hitanao ny lahany. Matoa hita ny tsinainao, tsy mirehitra ianao zany e. Tandremo hoe. Matoa hita ny zavatra tsy, matoa hitanao tsy takon'ilay fahazavan'Andriamanitra satria izay mahatonga teny Andriamanitra milaza hoe ny fitiavana manaro na fahotana maro. Fitiavana ekalan'Andriamanitra, Andriamanitra rehefa mampirehitra anao dia tsy hita ny imperfection antsika. Alléluia. Foanan'Andriamanitra. Alléluia. Mireheta en permanence. Mireheta en permanence. Verikany. Mireheta en permanence. Any amin'ny boky Leviticus ihany toko 10 faraparanako na dia mbola betsaka raha fa manenara Jesosy résumeko le izy. Leviticus toko 10 toko 7 dia milaza manokana ny andraikitra nomena ny Arona sy ny descendant ny amin'ny fisoroana ny tao amin'ny tempoly. Leviticus toko 10 andiny voaloha faharoa fahatelo mba voaka kely ny zalaza vady tsitsirany ty tsony. Leviticus toko 10 andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy manaraka tsara tsika fa tao kaingana be ary nabada sy Abiho zanak'i Arona samy naka ny fitondran'ny afony. Fitondran'ny afony. Fitondran'ny afony avy ka nanisy afo tao anatiny. Tao amin'ny tabernakely io zany. Ary nisy didikazo, ary nanisy didikazo manitra teo dia nanatitra afo tsy izy teo anatrehan'i Jehovah izay tsy nandidihany azy. Amen. Hatreo. Misy ny afo izy dia misy ny afo tsy izy. Na eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ary dia misy ny afo izy
dia misy ny afo tsy izy. Ny atao hoe afo izy dia afo manova ny natioranao. Lasa nampiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny apôstôly. Labzi rehefa ampirehetinao mandritra ny alina mandra-parain'ny andro tsy hoe lasa mbola mijoratra zao izy fa lasa ilay tain d'abzi sisy ny hitanao misy changement de forme. Ny fany masina rehefa miasa ao anatinao dia manova ny forme anao. Lasa ny zavatra taloha satria mirehatra ianao. Rehefa mirehatra ny zavatra anankiray dia misy fiovanao. Fa matoa tsy niova mihitsy ianao na ny rehatra ary sao dia diso afo ianao. Satria ten'Andriamanitra dia milaza misy afo tsy izy. Raha mamaky ianao dia za zao tamin'ny voalohany indrindra vao namaky an'io tamin'izany fotoana izany dia hoy izy za hoe ahoana ary zany ataon'Andriamanitra zany? Tsy azoko ilay izy. Fa nefa rehefa tena vakianao dia hitanao descendant ny arona efa destiné ho mpampirehatra afo tao amin'ny tempoly, tao amin'ny tabernakely. Na dia efa voatendry ary ianao hanao asan'Andriamanitra dia tsy hoe manao asan'Andriamanitra fa irahan'Andriamanitra avy ianao sa tsy irahan'Andriamanitra. Amin'ny fotoana anankiray raha vao tsy nisy direktiva nitondra anao avy any amin'i Jesosy dia afo tsy izy ny apetraka ao na mitory teny ary ianao. Tsy hoe rehefa ohatra misy fofopofona fahamarinana dia azo raisina. Satria ho afo ihany anio e. Raha jerena ny fomba fijery maha-olombelona afo ihany ny nampirehetin'izy roalahy teo e. Fa raha vakianao ny toy anio andininy faharoa ny zalaza fa dia andininy faharoa dia nisy afo nivoaka avy teo anatrehan'i Jehova ka nahafaty azy roalahy dia maty teo anatrehan'i Jehova izy. Dia mahagaga efa misy afo any ao anatiny fa maninona mbola sena mandrehitra afo? Satria ny afo tian'Andriamanitra sy andrasan'Andriamanitra ampirehetintsika dia afo mifankatoavana fa tsy afo ny hoe izay tiako atao. Tsy hoe ndia hanao asan'Andriamanitra satria ohatra mety izy zany, ohatra mandeha izy zany. Ndia hanao fiderana satria mandeha izy zany. Ndia hanao fiankovana satria mandeha izy zany. Ty zao ny tendance. Zanak'Andriamanitra tsy mpanaraka tendance. Zanak'Andriamanitra mpanaraka an'Andriamanitra. Tsy manao fanaon'ny olona fa manao fanaon'Andriamanitra. Misy fotoana Jesosy miteny tena meny armure be dia be ianao avelany anao armure be dia be fa rehefa vonona ny ady ianao dia izy petraha amin'izay. Alléluia. Zay mihitsy miaraka amin'Andriamanitra fankatoavana fa tsy dido. Tsy loha ampiasaina fa fo ampankatoavana an'Andriamanitra. Satria raha samy anao ny lohany iny asa fanompoana anankiray na fiangonana anankiray dia mety samy manana choix na couleurany. Ny aty amin'ny allo manga ny atsika aty dia ny ary maitso. Samy mifidy ny lokony ao anatiny. Tsy mety zany fa firaisana amin'Andriamanitra ny tena zava-dehibe. Amen. Mba vereny kely andiny voalohany zalaza vady. Alléluia. Tapany farany amin'io dia hoy izy hoe dia nanatitra afo tsy izy teo anatrehan'i Jehova. Inona ny toela izy raha antsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izay tsy nandidiny azy. Mahatonga an'ilay afo tsy izy dia tsy nandidiny Jesosy ianao ilay izy. Tsy hoe hainao ilay zavatra, tsy hoe hainao ilay asa fanompoana dia ataonao. Fa ny fanontaniana mipetraka tena nandidiny Jesosy ianao ve atao io zavatra io? Alleluia. Ohatra za zao ohatra miasa anatin'ny tontolona fiderana, manompo anatin'ny tontolona fiderana. Mety misy fotoana hoe mety hoe feno ny fepetra, afaka manao an'ity zavatra anankiray ity. Fa ny zavatra tena nianarako sady nampianaran'i Jesosy anahy satria efa tena navoana io zavatra io. Na feno raha ny fepetra afaka daholo ny olona feno ny hira saotra an'izany. Antanio Jesosy aloha. Mila makany ve ianao? Sa tsy mila makany ianao? Satria tsisy ninona tokony andehananao any rehefa tsy any Jesosy. Matoa tsy makany ny tenin'Andriamanitra ho anao dia tsy any Jesosy ho anao. Tsy hoe tsisy Jesosy any amin'ilay toerana. Fa tsy momba anao Jesosy. Dikany hoe momba mantsy dia hoe miaraka aminao. Tsy miaraka aminao Andriamanitra raha ohatra ka makany amin'ny toerana anankiray tsy nanirany anao ianao. Aza mihetsika rehefa ozy ny tompo mipetraka. Aza maika eo amin'ny fotoana anankiray ohatra misy zavatra tena hainao be zany. Tena efa tena hoe vitako ity Jesosy haiko zany. Raha za zao voatendry eto tonga dia haiko ity. Fa mba faingana manontany an'Andriamanitra hoe fa zao na dia haiko ary tianao ve ny ankanisako any? Alléluia. Ianao indray ny tokony manontany inona ny tianao ataoko aminao? Alléluia. Tsy hoe maimaina ianao zavatra. Tsy ratsy manangana zavatra anankiray ho an'Andriamanitra asa fanompoana. Fa zadiny fa ny Jakoba 3 miteny. Ten'Andriamanitra mihitsy miteny. Izany fahendreny zany tsy avy any ambony. Tsy hoe tonga ianao dia manangana sans directive. Tsy hoe tonga ianao dia manomboka tsisy directive. Fa miarahana amin'ilay tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka. Raha tia azo tsotra tsara indrindra ianao. Alléluia. Manino ny arona no asiana anandrehatra.
mitsiry tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria désigné mihitsy hoe mpisorona ny afaka mandrehitra an'izay. Aty amin'ny bokin'ny Hébreu dia efa niovy izay mpisorona izay, efa Jesosy ilay mpisorona be. Alléluia. Luka 12:49 dia milaza hoe hoy Jesosy hoe tonga izy hanimpiafo, izany hoe tonga izy handrehatra. Alléluia. Ao anatin'ny 2 minitra farany Asin'ny apôstôly toko faharoa dia milaza manokana fa nisy lehilahy teo amin'ny tampon-dohan'ny tsirairay avy. Maro sa tsy maro zay aloha? Ao raha alahatra ao amin'izay ilay niteneniko rehetra teo, labizitany amin'ny testamenta taloha dia alaharo amin'ilay olona misy ny lelafo dia mitovy amin'ny hoe way ohatran'ilay olona kay izany ilay labizy. Azonareo? Dia jereo amin'izay Arona mimpandrehitra tany amin'ny testamenta taloha, aty amin'ny testamenta vaovao Jesosy Luka 12:49 milaza hoe tonga aho izy hanimpiafo, Jesosy ilay mpandrehatra. Alléluia. Le fanaovan-jiro amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy, le bougeoir, ny jiro anankiray miany amin'ny Matthieu filazantsara Matthieu miteny hoe misy miteny hoe ianareo fa hazavany izao tontolo izao izy tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon'izao tontolo izao. Alléluia. Dia izany hoe Marka 4:21 koa vakiako, ary hoy izy taminy moa entina avany jiro, entina avany jiro mba ho sarona ny vata famarana na atao ao ambanin'ny farafara, tsy atao amin'ny fanaovan-jiro fa izy. Amen. Misy personnalité anankitelo eto voalohany. Hoy izy hoe moa entina avany jiro, misy mitondra zany le jiro ray zay olona. Ao faharoa ny jiro, personnage anankiray faharoa. Zavatra anankitelo fahatelo farany, tsy atao amin'ny fanaovan-jiro va. Jiro olona mibata le jiro na mandrehatra fanaovan-jiro. Misy teboka anankitelo ireo. Fany masina mampirehitra anao, atonga anao labozia ankasitran'Andriamanitra. Rehefa mirehitra anao dia amin'ny fotoana anankiray zavatra mitranga. Niza mandrehitra labozia ao an-trano dia tsisy an'izany hoe apretika io labozia io dia zao tsindrio anatin'ilay koveta amin'izay. Tapaka mantsy ny jiro, ataovana anaty so amin'izay, tsy izay. Tsy normal zany situation zany. Fa ny situation normal apretina ny jiro, apetraka eny amin'ny toerana ambony. Le jiro égale lenao, le mibata an'le jiro sy nandrehitra an'le jiro égale Jesosy Kristy. Le fanaovan-jiro égale anjara voatendry. Satria ny anjara voatendry ny labozia any ambony bougeoir fa tsy any ambany vata. Raha te ho tonga eo amin'ny anjara voatendry ianao mireheta araka ny fanahy masina fotsiny. Aoka andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, aza mitondra hafitsy izy. Ny tsy fankatoavana dia atonga ny hafinao lasa hafitsy izy. Na dia hafy efa izy ary nataony zanak'Arona tao alohan'io dia lasa hafitsy izy satria tsy fankatoavana. Tandremo mifonao. Mihoatra noho ny zavatra rehetra tokony tandremana. Aza maika nianao zavatra anankiray tsy naniran'Andriamanitra anao. Tsy hoe rehefa tonga amin'ny fivirim-pianakaviana dia ianao mivavaka dia tonga dia torianao ny teny. Non. Avelao Andriamanitra hiasa. Fa Andriamanitra afaka mikasika ny olona hoe ohatr'izany mihitsy nisy fotoana zao. Za zao mifaralahy amin'ny fianakavianay, rehetra mihitsy. Tena hoe farany. Alléluia. Tamin'ny fivirim-pianakaviana anankiray 26 juin tsy haiko 2004 dia tonga tany dia gaga be mihitsy fa tonga dia nisy ny tantinany ny teny hoe aleo ianao mitondra tenin'Andriamanitra. Za tsy niomana ny amin'izany mihitsy. Nefa za tany an-trano efa mivavaka hoe Jesosy raha za no ny ampiasaina tonga dia reko drodrobo didi ataoko amin'izay tianao ty zavatra ty fa aoka ny sitraponao no atao fa tsy ny anahy. Dia faly be mihitsy satria tsy za no ny nanendry tenako fa navelako Andriamanitra niasa tao anatin'ny fon'ny olona dia izy ny teny hoe ataovy ilay izy. Alléluia. Aza maika anao zavatra raha tsy Andriamanitra manendry antsika tsiraray avy. Amen. Amen. Aoka fen'ny fanahy masinantsika tsiraray avy. Ndao tsika hitsangana amin'ny voninahitra an' Jesosy. Alléluia. Mba nazava taminao ihany ve na dia somary ohatran'ny résumé lava be zany ary le izy. Alléluia. Ilaintsika mirehatra. Tsy mijoro ny aretina eo anatrehan'ny afin'Andriamanitra. Tsisy niza rehefa tena hoe feu ardent izy ny fomba fiteny, rehefa tena mirehatra ny afo, raha apetraka ao ny sobika dia maintsy sobika. Anarona le afo, ninona endrika mety tiany devoly anaromana amin'ny fiainanao raha vao mirehatra fotsiny ianao dia mitsonika io. Na aluminium na vy ary rehefa ambony noho ny qualité an'ilay aluminium na vy, ny afo avoaka ny fanahy masinao aminao, mitsonika daholo ny zavatra rehetra. Manana etaetana firehetana isan'andro. Tsy isaky ny Pentecoste vao haniry ianao hoe te hirehatra. Fa isan'andro dia afaka ny Pentecoste foana satria ianao tsy baikony ny calendrier fa tarihan'ny fanahy masina. Asa raha tao ny tanao tsika hivavaka. Ray amin'ny anaranao Jesosy Kristy misaotra anao sy Andriamanitra. Alléluia. Aoka nisitraky ny fonao Andriamanitra nitanteraka aminay. Aoka hirehatra ny tsiraray avy Andriamanitra. Aoka le afo tena izy no anatin'ny tsiraray avy. Ianao mandrisika, ianao mampiteny, ianao manangana amin'ny anaranao Jesosy mivavaka izay amin'izao fotoana izao. Aoka ny fanahinao masina Andriamanitra miditra eo amin'ny fiainanay. Ameno anay, ampiredareda anay, ampahay anay miteny, anangana anay, ampiasa anay amin'ny sitraponao Andriamanitra. Jesosy eo, ny andrasanao aminay dia fofy amin'ny fankatoavana fotsiny. Aoko fivorian'ny olona mpankatoa izao fivoriana izao Andriamanitra.
mampanao ny sitraponao amin'ny fotoana rehetra. Tsy manao izay tiany fa manao izay tianao Andriamanitra. Jesosy eo. Ndreto izay Andriamanitra. Mampanaiky ny momba ny rehetra ampelantananao. Dia izay tianao Andriamanitra na koa tanteraka aminay. Fenoia tahitany fany masina anatinao androany. Tena mihitsy hoe fany masina fenoia. 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 Fany masina fenoia fa satria fantatro fa ianao manova. Rehefa mirehatra, rehefa ampirehetinao Andriamanitra dia adiniko ny lasa rehetra ary marina amiko ilay teny hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa zavatra taloha. Ny firehetan'Andriamanitra. Tena ilaiko Jesosy Kristy. Tsy hoe miezaka ny andrehatra ny tena koa fa ianao no tiako andrehatra Andriamanitra satria ianao Jesosy ny teny mihitsy hoe tonga ianao hanipy afo, tonga ianao handrehatra anahy ary tonga ianao hametraka eo amin'ilay anjara izay efa nitendrenao Andriamanitra. Halleluja. Jesosy eo. Aoka mifanainao masina no ameno tsiraray avy. Niza anatin'ity efitrano ity Andriamanitra na ny manaraka any ambadika any dia amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ho feno ny fany masina. Aoka ho lehibe ny ahitana tsiraray avy Andriamanitra. Afahanay mandray mihoatra trany. Halleluja, halleluja, halleluja. Sokafo ny vavanao amin'ny tenena arak'izay tarian'ny fany masina aminao. Izay tenen'ny fany masina eny atao aza manao mihoatra. Aoka tena ho mpankatoa marina ianao amin'izay ambaran'Andriamanitra. Halleluja, 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 halleluja. Masina indrindra. Tsy miova mandrakizay tompony fiainanay. Aoka ny afo ny fananao Andriamanitra nandrehatra ny tsiraray avy. Ilay afo tsy mety maty, ilay afo tsy havinon'ny fahavalo amin'ny fotoana rehetra amin'ny anaranao Jesosy. Halleluja, shereka paradis. Halleluja, 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 halleluja. Sokafo ny fotsika, ataontsika hivavaka. Teneny fotsiny Tompo, aoka ianao hirehitra eo amin'ny fiainako. Mivaly ny olana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy rehefa mirehitra eo amin'ny fiainantsika amin'ny fany masina. Sokafo ny fonao, sokafo ny fonao, teneny hoe fany masina. Isory izay rehetra tsy izy, dory, homay, izay tsy izy rehetra eo amin'ny fiainako Andriamanitra. Aoka ny tokana voatahiry, dia ilay volamena voazahatoetra teo amin'ny afinao Andriamanitra. Halleluja. Ilay fijoroana marina amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Aoka fotoana anankiray ty Andriamanitra tena namarika ny fiainam-panahiko satria za Jesosy anao tanteraka Andriamanitra. Halleluja. Aoka ny firehetako dia ilay firehetanao anatin'ny saintsainao Andriamanitra, anatin'ny fonao Jesosy Kristy amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao mpanjaka, amin'ny anaranao mpamonjy. Masina mandrakizay, mandrakizay, mandrakizay. Halleluja. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy an Jesosy. Halleluja. Halleluja. Anatanteraka amin'ny fanatrika tsika afaka mipetraka nareo te hampatsiaro antsika fotsiny fa ny fanombohan'ny asa sy ny mariagenao sy Jesosy dia tsy maintsy misy fany masina. Halleluja. Aoka tena azoto mihitsy tsika hivezivezy hitoetra eo amin'Andriamanitra ary angataka ny fahafenoana amin'ny fotoana rehetra. Any an-trano aza mipetrapetraka izany. Halleluja. Ary na mipetrapetraka ary dia mbola mangata feno indray Jesosy eto amin'ity fitoeran'ity feno Jesosy aoka ho feno mandrakarivintsika tsiraray avy. Fantatsika tsara mihitsy ilay Virginy folo. Fa ny 5 feno ary ny 5 te ho feno. Izay mihitsy ilay izy te ho feno izy matona naiky ny tadiny ilay dililo avy eo. Fa aloha feno en permanence zay toy izay te ho feno. Aoka ho feno foana amin'ny fotoana rehetra. Halleluja. Anio hariva manomboka amin'ny 2 ora dia misy ilay fotoana izay irana ihany koa ao amin'ny trampokon'olona Analakely dia anasanantsika tsiraray avy fotoana anankiray izy io zay isy fampianarana, isy fiankofana, isy fiderana ihany koa irana amin'ny pasteur Zao, pasteur Rodolphe ary pasteur Fielana ihany koa. Ny ekipa ihany koa dia misy misolo-tenao sy ohatran'izany fa mangataka antsika raha manana fahafahana ianao tongava fa hianatra ny ten'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja sa tsy halleluja? Halleluja. Ndao tsika hitsangana ro voninahitran'Andriamanitra. Halleluja. Aoka hitsangana ny labozia rehetra. Halleluja. Ary tsy labozia amin'izao fotsiny fa labozia mihetsika sy mirehatra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Vavakantsika ara. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay ny amin'ny fotoana izay nomenao anay androany, nafahanay indray niaraka nianatra ny fiasan'ny fanainao masina. Jesosy fantatra fa tsy hoe izay rehetra voalaza teo dia iny manontolo fa mbola betsaka ny zavatra tsy hainay Andriamanitra. Fa izao Jesosy vonona foana izay nianatra Andriamanitra. Misaotra fa izay zaka ny lohanay na velanao hitanay Andriamanitra ary izay eken'ny fonay ary rehefa mitombo ny zavatra eken'ny fonay dia lasa ampitomboanao koa ny zavatra tianao ho hitanay tsiraray avy. Vonona izay ny androso Andriamanitra amin'izay sitraky ny fonao. Reto izay Andriamanitra ampirety indray
mba ho tonga fahazavany zao tontolo zao araka ilay nitenenao Jesosy ianareo fahazavany zao tontolo zao tsy ho tonga fahazavany zay raha ohatra ka tsy mirehitra fa rehefa ampirehetin'ny teninao sy sitraponao zay Andriamanitra dia tonga fahazavana tokoa maneho anao misaotra ny amin'ny fanatra zay afaka nataony Andriamanitra fa zany dia mbola avany aminao eny Andriamanitra tsara indrindra raha nomezany hoe voninahitra ny anaranao misaotra Jesosy ny amin'ity fotoana ity misaotra Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra misaotra ihany koa ny amin'ny fotoana rariva misaotra sahady ny amin'ny fotoana rahampitso maraina sekoly fanasitranana ny amin'ny alarobia ny amin'ny zoma ny amin'ny sabotsy ny amin'ny fotoana rehetra na ny eto Madagasikara ny any ivelany dia misaotra Jesosy satria feno mihitsy ny fotoananay Andriamanitra misaotra Jesosy tsy avelanao ivezivezy zay na ivilivily fa tianao hifantoka aminao mandrakariva amin'ny anaranao Jesosy alleluia raisy nitsotrahanao ary hitahanao ny Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hanome anao fiadanany naiza naiza toerana hitondran'ny fanyamasina anao dia ny fahazavan'Andriamanitra foana ianao hitondra ny fahazavan'i Kristy foana ianao amin'ny fotoana rehetra ary hosolo tena maneho ny fahatsaran'Andriamanitra iseho ny voninahitran'Andriamanitra satria ianao dia olona feno fankatoavan'Andriamanitra mandrakariva tsy manao mihoatra ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy manao latsaka ny sitrapon'Andriamanitra fa tena araka ilay sary izay ao am-pon'Andriamanitra no tanterahanao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanyamasina amen zareo fahasaovan'Andriamanitra matoy izao fahasaovan'Andriamanitra matoy izao nareo amen tainy Jesosy daholo tsika rehetra mandrosoa amin'ny afin'Andriamanitra